Tendona. Umena an'Andriamanitra ny tera sy ny aja ary ny voninahitra. Arabaina daholo ianareo izay toka eto dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Mino aho fa ny soa izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny olona tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa any amin'ny tokantrano misy anareo any. Amen na? Andao hivavaka avy hatrany isika ka metraka ny fotoana rehetra hoe ho tanan'Andriamanitra. Tompon'Andriamanitra, lay tsotoa, lay mahery, lay magaga. Misaotranao sahay amin'ny anaran'i Jesosy. Mame voninahitra anao sahay amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tahinao ty fotoam-pivavahana androany ity. Asoavinao ty fotoam-pivavahana androany ity. Ary ny herinao no hanapaka feno eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana vavaka misaotra ray malala. Alleluia. Amen. Ny voninahitra ho an'ny Tompo, andaontsika hideran'ny Tompo amin'ny alalan'ny hira anankitelo anomesantsika voninahitra n'Andriamanitra. Tena mandraisa anjara ho isam-pidera ianao. Alefa ary tompoko. Halleluja. Halleluja. Dia mbola fifaliana ho anay hatrany tompoko ny manamafy ny arahaba ho antsika tonga eto androany anompo an Jesosy. Ho anareo tokantrano ihany koa dia mbola tolorana ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra ny tenanay hoeto ny herin'Andriamanitra ary apakatra ny tokantrano ihany ny herin'Andriamanitra. Anjaka eto ny herin'Andriamanitra androany. Amen. Manasanao amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra dia tempahiranao androany hoe Isaka tamin'ny nisodrano an'i Jakoba, tao aoriana ny sodrano izay nataony dia fitahiana foana ny fiainana. Nandresy be izy tamin'ny asa izay nataony satria Isaka dia lehilahy an'Andriamanitra ihainoan'Andriamanitra vavaka. Ny mpanompon'Andriamanitra izay nitsodrano antsika koa lehilahy an'Andriamanitra mahery. Ianao io nefa nitsofiny rano, nitsodrano izay nataony ianao androany dia natao ho tanteraka amin'ny fiainanao satria marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia te-tenanao androany hoe ilay Andriamanitra, ilay Jesosy izay tompontsika eto androany dia izy ekeny ny zavatra rehetra, ekeny ny olana eo amin'ny fiainanao, ekeny ny anarany zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainanao. Mety mieritreritra ianao hoe goavana ny olana eo amin'ny fiainako, mety mieritreritra ianao hoe tena tsisy anana antoka intsony ianao aman'izany fa zao goavana ilay Andriamanitra izay tompontsika eto androany. Izy androany anokatra lalana ho anao. Izy androany hitondra fahamatsina lehibe eo amin'ny fiainanao. Na ara-bola izany, na ara-pahasalamana izany, na ara-kely izany dia zao tsy hiala maina ianao androany. Dia teneno akaikinao hoe anokatra lalana ho anao Jesosy. Dia mbola teneno ihany akaikinao hoe isy livre izao be da be ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Amen. Alleluia. Raha mino anao andaontsika ame voninahitra an'Andriamanitra miteka dia sy orakora-pifaliana. Amen. Alleluia. Andaontsika hideran'i Jesosy ame voninahitra anazy avy hatrany. Ni panzona dayano sakatona dano lakane the vintina dayano when I'm a tough solution putina dayano pak foi be na livreza ansakina limina dewanyantele yakata simidina dewanyantele Nyakata simidina daiwanyante
nanao livraison, nanao livraison. Lazaiko marina aminao, ivoany lanitra amizao, ivoany olona, ivoany zanak'olona. Antsika Andriamanitra, ivoany lanitra, ivoana. Nanao livraison, nanao livraison. Nandayana ni tuma matonde ni masuna dayana say ben tamlonde ita fita nandayana we na matafu solution ni tunta nandayana back fuibe na no livraison, na no livraison. Yaga jasimiti na dewanyante, miaka simiti na dewanyante, miaka simiti na dewanyante. Na no livraison, na no livraison. Lazaiko marina aminao, ivoany lanitra amizao, ivoany olona, ivoany zanak'olona. Antsika Andriamanitra, ivoany lanitra, ivoana. Nanao livraison, nanao livraison. Imatiasa mandreny fewe, ratsatsu velona. Azamana mate, mifuna rewe, zanak'olo velone. Mana pitsu vinave, fukume kwa nawe, fukume kwa nawe. Umekwa nawe, umekwa nawe. Livraison, top livraison. Ai se le tanande, ato babul le tanande. Ai se le tanande, ato babul le tanande. Ai se le tanande, ato babul le tanande. Ai se le tanande, ato babul. So say that I way, that I way. 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 I said that that I way, that so say that I way. I said that that I way, that so say that I way. I said that that I way, that so say that I way. I said that that I way, that so. Imatiasa mandreny fewe, ratsatsu velona. Azamana mate, ifuna rewe, zanak'olo velone. Mana pitsu finave, fukume kwa nawe, retume kwa nawe. Ume kwa nawe, tsara yitinga ume kwa nawe, ume kwa nawe. Livraison, 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 livraison. Hallelujah. Dopo la Eurocura che avanza sociale, Eurocura che si attorno di Marca Papa Jesseno, Marca Paitano Jesus. Nisa tu che ton Joania, Amatsena Andriamanitra. Amatsena Jesus. Bola pa regiane che nove Amatsena means Jesus Andruane. Si alla mena zany anao atogeto. Hallelujah. Satria ny don ty teatsika efa Jesosy mikarakara azy. Tsika olona sambatra, olona navany Jesosy satria manompo azy. Fa ny zanako sy ny asany tanako sy ny ten'Andriamanitra. Ato adidiko rery ihany. Amen. Adidin'i Jesosy ianao, adidin'i Jesosy ny fiainanao, ny ankohonanao, ny fahasalamanao. Aleo Jesosy nikarakara azy. Aza misalasala, aza miasa saina fa zao Jesosy nikarakara an'izany. Sa zany ve? Haleluia. Ndao sika mbola ideran'i Jesosy. Ame voninahitra anazy tompoko.
Satana resy raha ny manodidinay zao manoatra ny mpandeha Jesosy l'identiteako e Rajereko ny ao aloha hitako Jesosy madresy Rajereko ny ao afara hitako Satana resy raha no manodidinay zao manoatra ny mpandeha Jesosy l'identiteako e Tsy olo fifaly Fantaka ny fifaly Zay lazay tsy maintsy misy Tonta amin'ny andro tenesy Hosanna Hosanna Ho an'Andriamanitra magary mpamony izay toazy identiteako e Magari pamuri ze tuazi identiteako e Hosanna Hosanna Ho an'Andriamanitra magary pamuri ze tuazi identiteako e raha jereko ny ao aloha hitako Jesosy magary raha jereko ny ao afara i Satany vagnona raha ny manodidinay tena vaky vava mihitsy hafahafa ny natiorako e raha jereko ny ao aloha hitako Jesosy magary raha jereko ny ao afara i Satana vakivaky raha ny manodidinay tena vaky vava mihitsy hafahafa ny natiorako e Jesosy nato anatiko zanak'Andriamanitro Zay lazay tsy maintsy misy Tonta amin'ny andro tenesy Anao olona goavana ianao satria goavana le nanamboatra anao. Sisy olona manompo an'Andriamanitra ka hifitetaka amin'ny tany zany satria tsika efa mifanafana no anafahan'Andriamanitra atsika. Tsy voageja ny zigo amin'ny fanadevozana intsony tsika. Amen. Teneny tenana hoe tsy voageja ny zigo amin'ny fanadevozana intsony a. Satria ilay mpamorona atsika dia zao lay Jesosy. Izy ny tompoteny farany ao amin'ny fiainanao. Tsy ny aretina tompoteny farany ao amin'ny fiainanao. Tsy ny olana tompoteny farany ao amin'ny fiainanao fa Jesosy. Zay mino andao iorakoram-pifaliana ho fampiantsika voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Lay Jesosy mpanokatra lalana. Lay Jesosy mpamorona ny tsy misy. Dia zao olona mahagaga ny olona ianao satria manara-dia an'ilay mahagaga. Alleluia. Androany dia teneno ny tenanao hoe Jesosy eo. Mino aho fa ampandresy ahy ianao. Mbola lazao ihany ny tenanao hoe Jesosy eo anokafo lalana. Mety sambany anao vao tonga eto androany dia tahitenanao hoe manara-dia amin'i Jesosy dia hafa mihitsy. Ho anao tokantrano ihany koa mety sambany anao vao mijery sy mahita anay dia tahitenanao androany hoe tianao io Jesosy. Te hamonjy anao
Jesosy ary te hikarakara ny fiainanao Jesosy. Halleluja. Eto ianao Jesosy eo. Sampy anay fa eto ianao. Sampy anay fa hikasika anay eto ianao androany. Niza tonga eto ary niza mandreny Jesosy eo. Anay hoy fa ianao ilay Andriamanitra maheno. Mety ao anatin'ny aretin'izy Jesosy androany. Kasio. Halleluja. Akasitra ka anao Jesosy. Halleluja, kasio zay Jesosy androany. Kasio zay mbola tenenao eto ianao Jesosy sampana izao.
miasa tena miasa eto aminay amen Etianao miasa eto aminay mitsaoka anao mitsaoka Jesosy anoko afilalan'izay androany miandrandranao zay Andriamanitra mideranao zay tompo fa tsara loatra ianao ny mpamonjy mifatoy anao dia teneny Jesosy ianao ny tompo-teny farany eo amin'ny fiainako ianao le roi amen 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 terahiko ianao Jesosy samy makatoerantsika rehetra dia andao mbola nokana fotoana anaovana vavaka hatrany hatrany isika ivavakantsika anamafy fa tsika rehetra rehetra zao dia ho an'Andriamanitra mandrakizay amin'izao taonjato faraiky amby roapolo taona 2007 misy atsika zao mantsy azo lazaina fa tena manao ny ataony mihitsy ny devoly tena manao zay ampiemorana ny olona mba tsy hanompo an'Andriamanitra intsony endrika maro no ety manatateraka an'izany fa itsika tonga eto kosa dia n'olo tena fa tena hatramin'ny farany ny anompontsika an'Andriamanitra ary tsy vaky amin'Andriamanitra mihitsy isika rehefa hitany devoly no falorantenanao na dia miseho mafy be aza izy anao ataky faran'izay ratsy eo amintsika dia hiala maina izy efa nisy tantara tahaka izany manaty baiboly nanatona an Jesosy ny devoly ny hevitra angambany reto devoly reto fa Jesosy dia azo resena mora foana tahaka ny nandreseny any Adamaseva dia nakafana izy namitaka izy namandrika izy fa niala maina ny devoly satria tao amin'ny Jesosy ny tenin'Andriamanitra ary zany tenin'Andriamanitra zany no nampiasainy nentina nanolotra ny devoly hoy izy voasoratra hoe tamin'ny farany tsy maintsy nandao ny devoly tsika ihany koa raha hitoetra tsara ho an'Andriamanitra ka hanolo-tena ho an'i Jesosy ary ampiasa ny tenin'Andriamanitra etsika manolotra ny devoly azo antoka fa aritra hatramin'ny farany ianao ho tafita hatrany amin'ilay mandrakizay ianao amen ao anaty fonoteny zay tokoa ngery riavana malala ny tena lehibe indrindra amin'izao fampotsika an'Andriamanitra zao ny ho tonga somatsara ny an-danitra rahatrizay halleluia andaotsika hanao hira ho ataotsika miaraka le hira hoe hatramin'ny farany aorinan'izay ry zay dia tena hivavaka tsika tena hivavaka ao anatin'le hira dia angatantsika rehetra mba Jesosy no saintsaininao mba Jesosy zay naloranao tena no saintsaininao Jesosy zay mitoetra ao anatinao saintsaininao fa tsy saintsaina zavatra hafa akory na isaintsaina ny misangatany amin'ny mariazy tany matetika mantsy ity hira hoe hatramin'ny farany ity dia gaga mihitsy ny tena hoe Jesosy io tena tsara ilay tonkira tsara ilay hira fampiasain'ilay ratsy indray any amin'ny zavatra hafa iny mety manao blues hatramin'ny farantsika sy anao hatramin'ny farany tsy hay hoe izy olona anaovan'ny blues io vadin'olona io hatramin'ny farantsika sy anao hatramin'ny farany tena faly ny devoly fa Andriamanitra malahelo fa ho antsika eto anao tefi Jesosy ny saintsaintsika hatramin'ny farany ho azy isika asiteka mafy be tompoko iza daholo no vonona nompan'Andriamanitra amin'ny farany atsakany ny tanany ho tonga hatramin'ny farany ianao alefa azy hatramin'ny farany hivavaka tsika rehetra aorinan'izay ry zay
Ataovy amin'ny fonao rehetra zany iray zany ho faloratena ho fanamafisana fa ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika.
apetrao eo amin'ny fo ny tananao a dia andao itsika rehetra hivavaka anamafy ny fanolorantsika ny fiainantsika ho an'Andriamanitra ary ilaza fa tsy vadika amin'Andriamanitra mihitsy isika fa hatramin'ny farany tena hatramin'ny farany ary ampiasa ny tenin'Andriamanitra tsika manolotra ny devoly voasoratra hoe samy mivavaka izy sokafa ny vavanao sokafa ny vavanao tena zay eo anatin'ny fonao no entinao amin'Andriamanitra ilazanao fa anoy ny fampona an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao misotranao Andriamanitra misotranao tompo misotranao Andriamanitra misotranao tompo Alleluia Amen 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 Alleluia Alleluia misotranao Andriamanitra misotranao Andriamanitra lay tsy miova malisan'io ary mandrakizay amen Alleluia 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 anompanao hatramin'ny farany izahay anompanao hatramin'ny farany izahay tsy emotra tsy vadika tsy ala aminao Jesosy io tsy miemitra tsy vadika tsy miala aminao Jesosy io Alleluia Amen 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 Alleluia 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 Sotra Jesosy Sotra Jesosy Sotra Jesosy Sotra Jesosy Amen ho anareo any tokantrano any manaova vavaka tahaka anay ihany koa ianareo manlora tena tsara ho an'Andriamanitra lazao amin'ny Jesosy fa anompo azy hatramin'ny farany ianao tsy emitra ianao na hiverin-dalana tsy ala amin'ny Jesosy ianao fa mandrakizay ho azy ianao amen amen Alleluia Alleluia sotra tompo sotra ho faloizantsika amin'ny falorantena iarahantsika manao ilay hira hoe ny foko ry mpamonjy mangetaetanao ny foko ry mpamonjy mangetaetanao maniranao lalandava amen sotra tompo sotra Jesosy Aetanao maniry lalandava ikiambanamina tsy afaka apoko ny fanirinana Verska fandro Zair foko ry mpamonjy mangetaetana maniry lalandava ikiambanamina tsy afaka apoko ny
misaotra tompo anao izay rehetrarehetra manotrina ty fotoam-pivavahana ity tsy misy naty anankiray aminay azy ka voataonany ty voly hiala aminao tsy misy zany afafako ny rano Jesosy Kristy fiarovana ho anay rehetra ary malona fakapanahy sy ny fitsapatoetra ivoako mpandresy mandrakariva izahay misaotra tompo halleluia amen amin'izao fotoan'izao dia andao hitondra fanatitra indraytsika tsy ny tenantsika ihany natolotsika fa andao ny arenantsika fananantsika ihany koa atolotsika ho fanatitra ho an'Andriamanitra dia mandrosa ty anoloantsika izay nitondra ny ampahany tamin'izay nitahin'Andriamanitra azy ilay nomena anarana hoe ampahaforokarena avy eo moa dia tantazantsika ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra hatramin'izay mbola hiderany tompo isika rehetra ao anatin'izany ka dia mandroso tompoko Vidaina Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Vidaina Joan Dewa, Vidaina Dewa, Vidaina Dewa, Vidaina Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Vidaina Joan Dewa, Vale, 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 Vale. Pagagana Dewa, Pagagana Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Pagagana Joan Dewa, Pagagana Dewa, Pagagana Dewa, Pagagana Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Pagagana Joan Dewa, Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Anai Jesosua, Anai Jesosua, Anai Jesosi. Anisa Zara, Anai Jesosua, Anai Jesosua, Anai Jesosi. Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Pandesena Joan Dewa, Pandesena Dewa, Pandesena Dewa, Pandesena Joan Dewa, Lali Satan, Lesi Anau, Pandesena Joan Dewa, Rabe, 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 Rabe. Rabe, 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 Anai Jesosua, Anai Jesosua, Anai Jesosi, Anai Jesosua, Anai Jesosua, Anai Jesosi. Vale, 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 vale.
vale, 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 vale. Anai Jesús, Anai Jesús, Anai Jesús, Anai Jesús, Anai Jesús, Anai Jesús. Haleluya. Dometsika voninahitra Jesosy a. Te hafa mafy voninahitra ho an'i Jesosy. Dia isaorantsika ny tompo izay fanahitra izay a, omentsika toerana reto mpitarika fiderany reto, dia irosony mpanompon'Andriamanitra pasteur Ratovo Mory Armand izay natsoa ny tompo hiaraka amintsika eto hitondra antsika ho amin'ny fanafahana tena lehibe, tsy maintsy resiny devoly, tsy maintsy resinao io e, ary ianao tsy maintsy tafita. Raintsika mpanompon'Andriamanitra azy. Halleluja. Dia voalohany indrindra moa dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko izay manatrika eto. Manahoana daholo tsika na ny anatin'ny tokantrano ihany koa ary dia manatra ny fiarabanantsika rehetra. Aloha itsika hitsangana aloha mivavaka mpitsanganana andray ny fanamasina izay ampaherentsika etona. Dia vita izay vavaka izay ampiatsao amin'ny fonao ny tananao andray tsara ny zavatra mentim-panao androany na ny anatin'ny tokantrano ihany koa ary ianao. Dia vita izay dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika dia vita amin'ny famakiana teny dia samy mahazo ny toerany izany mivavakatsika. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny famindrapo lehibe izay menao ka mbola tonga amin'ny fotoana izay ahafahanay mandre ny afatrao. Ianao Jesosy ny fidy ary ianao no manendry ny lelako meo vava tahaka ny efa mahay ary ianao fanamasina ilay mpiara-miasa amiko satria tempolinao dia ianao ny ampitena eto amin'ity toerana ity. Ampiteneno fanamasina ilay afatra va aminao dia ampiteneno sokalo ny vavako ary hitanao fo fiangonana mangetaeta andray ny afatra va aminao dia ataovy tapalatsaka ao amponiko ny afatra ao androany isako ny lehibe eo amin'ny fiainan'izany teny izany. Sotra fanamasina mpiara-miasa amiko menanao ny voninahitra Andriamanitra raiko, menanao ny voninahitra Jesosy eo, ndranao manda fifiarovana mpanomponao sy ny foniny fiangonana rehetra izany. Sotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eo mpitsanganana no amakitsika an'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity dia vita amin'ny famakiteny dia samy mahazo ny toerana izany. Obolana toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahavelarim-pona ny fandrika raha hita ny vorona. Amen. Dia samy mahazo ny toerany ary. Eto dia manambara ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fandrika. Ary izany fandrika izany dia ambarany hoe velarina teo anatrehan'ny vorona. Ka mba tonga n'ilay vorona tsy ho azo ny fandrika raha vao hita amin'ny vorona izany hoe fandrika ity dia tsy azon'ilay vorona mihitsy. Izay zavatra izay izany no ampitain'ny tompo amintsika eto amin'ity toerana ity androany. Isika manoloana ny devoly fahavalontsika efa nolotena ho an'i Jesosy ianao dia izy mihitsy mitondra fandrika, mamela fandrika, manavelatra fandrika manodidina antsika. Izany hoe io fandrika io dia tiano tafalatsaka amin'io ny mpino izay nolotena ho an'i Jesosy dia rehefa avy eo lasa babondray. Ary ny devoly izany ny tena mpamandrika satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny Timoty faharoa any toko Timoty faharoa toko faharoa andininy fahaenina amby roapolo dia hoy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka ody ny sainy
ho afaka mifandriky ny divoly zay nanao azy samybelona anao sitrapony. Ny tena babony satana voalohany zany a rehefa mandrika amin'ny olona izy dia misaina, dia izy zany le mpamandrika eto, izy le mpamandrika. Dia ho jerentsika daholo a mifandrimpandrika ataon'ity a fahavalontsika ity dia ny divoly a izany. Dia reto a misy zavatra ao ambara amintsika fomba fiasan'ny fanahy-sakana, zay ny jerentsika androany a. Efa mety ny jerentsika zay a talolo fa hidirantsika lalilalina dia ho jerentsika hoe zao ny fomba amelaran'ny fandrika amelezany an'ilay mpino. Jesosy a rehefa namoaka divoly tao an'ilay zazalahy kely anankiray zay atao hoe mifatoran'ny divoly izy io, tratra mifaniditsitona ny andro be, dia nentina teo amin'ny mpianatra, tsy voavoaka amin'ny mpianatra ilay divoly satria tsy teo Jesosy dia niady hevitra tamin'ny ray aman-dren'ilay mpianatra, ny ray aman-dren'ilay mpianatra niady hevitra tamin'ny mpianatra Jesosy, inona nareo tsy natafavoaka azy. Tonga Jesosy dia hoe inona ny adianareo hevitra, dia nazavain'ilay ray aman-dreniny ilay zazalahy. Dia efa avy eo navoakan'i Jesosy ilay fanaratsy tao an'ilay zazalahy kely dia niteneniny a, ianao tsara ty fampianarana ity, teneniny ilay divoly tamin'ny anarana. Ry fanamoana sy marenina mandidy anao ozy mivoa taminy kazamverina ao anatin'ny tsondry. Dia mifaniditsitona dia nandovory dia mivoaka ny fanaratsy tao an'ilay zazalahy kely. Fijerin'ny olona an'izany moa dia hoe maty io, kanefa fivoahan'ny divoly le nandovory. Dia tadio izay a Jesosy fanaovaka divoly a dia niteneniny tamin'ny anarany. Ilay divoly zany dia ny ahafantarana ny anarany dia araka ny asany eo amin'ny fiainan'ilay olona. Dia ny fomba fiasan'ity fanahy-sakana ity a dia miasa amin'ny fomba maro lafa izy, miasa amin'ny fomba maro lafa izy. Dia raisitsika iainga amin'ny fampianarantsika zay dia ho jerentsika inge eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 17:12. Ny fiasan'ny fanahy-sakana dia miasa amin'ny fomba maro lafa izy. Dia alohany ho jerentsika aloha ty tenin'Andriamanitra atao asan'ny apôstôly toko 17:12 ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida mpanjakany sady nanambara azy hoe indro zao nahita ny Davida zanaky Jese lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoky rehetra. Naninona moa Saoly no nesorin'Andriamanitra tamin'ny toerana izay ny fitianan'Andriamanitra azy sy nansoran'Andriamanitra azy. Andriamanitra ihany tompoko no nifidy an'i Saoly ho mpanjaka zanak'Israely olony. Ary efa amin'ny alalan'i Samuel mpaminany no nositra ny Saoly ho mpanjaka. Fa saingy izao nisy afatra lehibe, efa diso fantatritsika loatra izay afatra lehibe a nitakian'Andriamanitra ho tanterahan'i Saoly izay. Rehefa ohatra ka tonga mpanjaka izy dia niandrikanana ny Amalekita rehetra. Fa naninon'Andriamanitra miteny tamin'ny Saoly hoe tsy maintsy haringana ny Amalekita rehetra ary tsy asiana fahatsiarovana azy eto ambonin'ny tany. Satria ny Amalekita dia firenena manolotra mafy ny zanak'Israely. Ary izy ny sakana ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe raha miala eto Egypta anao dia tetokany ny tany Kanana. Kanefa ny Amalekita zany firenena ny sakana an'izay a nametraka sakana, zay le fanahy sakana, nametraka an'izay sakana izay a tsy ho tanteraka ao ny zanak'Israely. Dia nidreradreraka tamin'ny zanak'Israely rehefa nandeha dia reradreraka rehetra ny nofon'ny sasany, ao ny zazamam-behivavy, ao ny anitra, izay reradreraka dia nasiny daholo. Zay no tonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy maintsy haringanao ny Amalekita ry Saoly efa tonga mpanjaka ianao fa zany mametraka anao eo dia tsy maintsy haringanao tsy asiana miangana mihitsy ny fahatsiarovana azy ety ambony tany. Inona nefa ny zavatra niseho rehefa tonga mpanjaka Saoly? Tsy nitaterahany atsakany sy andavana izay a teny izay nambaran'Andriamanitra tamin'izay. Ny matavitavy tao amin'ny ondry sy ny zanak'ondry rehetra tao amin'ny Amalekita tsy mivonony fa ny ratsy ihany ny vonoany. Zay zavatra ratsiratsy ihany ny vonoany. Tao ihany koa ny tahotra olona.
ny mpanjaka gaga tsy mivonony tonga dia niteny Samuel fa mifanondriny fanahin Jehovah azy hoe manenina ozy nanaova konsôly ny mpanjaka fa tsy nahatateraka ny tiniko izy. I Saoly moa amin'io dia le manamary tena fa nanatanteraka ny teny Jehovah ihany aho ozy, zany hoe nepahany nakatoavana izay titiany fa nepahany kosa tsy nakatoavana. Dia izay natonga ny Samuel ny teny manao hoe inona nefa za mipivibara ireko ny ondry sy osy maro ny omby ireko zany angalan'ny olondreo izy mba hatao fanaritra ho an'i Jehovah. Dia nanomboka teo zany dia niesolon'Andriamanitra tsy mpanjaka ntsony Saoly, zany hoe miala tamin'ny Saoly ny tanan'Andriamanitra fa zany hoe raha masom-pahitana io fa mbola mpanjaka ihany. Dia iny ahoana zany ny fomba fiasan'ny fanahin'ny sakana anakanana ny Amalekita tsy voalingana hatramin'ny farany ny tsy fankatoavana. Raha vao misy tsy fankatoavana zany eo amintsika dia miasa manosika an'izay fanahy tsy fankatoavana izay fanahin'ny sakana. Le fanahin'ny sakana mihitsy zany dia miasa amin'ny fomba maro lafy avy amin'ny alalan'ny fanahy tsy fankatoavana. Dia indraindray mahavoantsika mpino ary mahazo ny akamaroan'ny mpino dia mifidifidy tenin'Andriamanitra ankatoavana. Andriamanitra rehefa mandrotsaka ny fitahiana aminao tsy mifidifidy izy fa tonga dia arotsany daholo ny fitahiana manampyampy amin'ny fiainanao. Fitahiana manana ampyampy narotsany eo amin'ny fiainanao fa tsy mifidifidy izy hoe 2 millions ny anita ny anita 100 000 francs ty misy 50 millions tsy meko azy. Tsy fidifidy zany Andriamanitra fa Andriamanitra efa mandrokana amin'ny fitahiana mandampyampy narotsany eo amin'ny fiainanao. Fa maninona atsika mifidifidy tenin'Andriamanitra ankatoavana, mahatonga mpino mifidifidy tenin'Andriamanitra ankatoavana ampiarina dia no le fanahy sakana manosika mpino tsy ankatao tsara le tenin'Andriamanitra atosiny ary miasa amin'ny fomba maro lafy takan'izany io fanahy sakana io. Tsika mantsy rehefa mandroaka ny fanahy sakana hatramin'izay dia hoe miala amin'ny fanahy sakana amin'ny ankapobeny izay fa izy dia miasa avy amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana izy manintsy manosika an'le mpino tsy ankatao ny tenin'Andriamanitra rehetra salan'izay nataon'ny Saoly. Noho izany tsy voaroaka hatramin'ny farany ny Amalekita ary nisy olana lehibe teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely zany. Dia inona nataon'Andriamanitra? Tapa-kevitr'Andriamanitra fa mitady olona araka ny fony hanao izay rehetra ompony rehetra. Enganeka izay ianao, enganeka izay ianao, ho lehilahy sy vehivavy tanora araka ny fon'Andriamanitra ianao ary ianao izay rehetra ompon'Andriamanitra. Dia nanapa-kevitr'Andriamanitra naniraka ny Samuel hoe Samuel andany ianao makany amin'ity lehilahy Betelita ity Jesse fany nahitako lehilahy araka ny foko anao ny atapoko rehetra tsy salan'ity Saoly ity. Dia ndrahana ary Samuel ho andry. Rehefa tonga tany Samuel dia vakitsika indray ny zavatra anseho izay efa diso fantatsika fa tsy maintsy ampatsahivina antsika foana kosa aloha izy. Samuel voalohany toko 2:9 fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga ireo dia nijery an'i Eliaba izy ka nanao hoe nivohosy Jehovah tokoa eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehany na ny avony tsanganany fa efa nilavitra izy fa tsy mba toy izany ny fijery fa tsy mba toy izany ny fijery Jehovah fa ny olona mijery ny seho eo ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jesse miantso an'ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'ny Samuel fa hoy izy tsy ity ny fidian'i Jehovah. Ary Jesse dia nampandalo an'ny Sangandray fa hoy izy tsy ity ny fidian'i Jehovah. Ary Jesse nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'ny Samuel fa hoy Samuel tamin'ny Jesse tsy ny fidian'i Jehovah ireto. Tonga tao amin'ny Jesse ray aman-dreniny
davida samuel dia nisy fanontaniana fihavanana viana avianao fihavanana avianao ataonao fanaritra ho an' Jehovah amasiny ny tenanareo dia nilazaina an'izay hoe zao a mananjanaka ianao mpandalovy aidony zanako lahy tonga dia nampandalovina teo anatrehan'ny samuel ifidianana ilay lehilahy araka ny fon'Andriamanitra anao ny ampon'Andriamanitra ho mpanjaka isolon'ny Saoly vao nalefa teo Isama vao nalefa teo izy nalefa voalohany teo anatrehan'ny Samuel teo nalefa teo Eliaba vao nalefa Eliaba tonga dia nandray nitandroka feny diloilo i Samuel dia andeha andraraka anositra ny Eliaba tonga dia hozy Andriamanitra hoe tsia efa nilavika io tsy mba tony fijeriny olona ny fijery kosa Andriamanitra fa ny olona mijery ny tsanganany sy ny tareny ivelany fa kosa mijery ny fo na Samuel mpaminany ara tamin'ny fotoana io saika voafitaka itsika mila mitandrina tsara fa ny fana mamitaka tompoko dia tena miezaka amitaka ny mpitondra fivavahana miezaka ary nisany tena ezahany mihitsy zany amin'izao andro faran'izao satria fatany tsara fa akaiky ny androny dia nampitondra ary dia fitahana ary zay le tenin'Andriamanitra hoe na ny olom voafity ary ozy dia ho fitahany olona voafity n'Andriamanitra hitondra ny asan'Andriamanitra dia hitantsika teo fa saika voafitaka Samuel nanomboka teo kosa nefa Samuel dia nanomboka nitandrina an'izay ny haino ilay bitsika ilay feon'Andriamanitra nampandalovina teo amin'izay nabiany Nadaba tonga dia fantatry Samuel amin'izay hoe miaino ny feon'Andriamanitra tsy nifidiany Jehovah ty nampandalovina teo ihany koa Isama tsy nifidiany Jehovah ty nampandalovina teo daholo ny fito lahy tamin'ny zanaky Jese tsy nisy nifidiany Jehovah lasa saina an'izay Samuel hoe iza zany ny tena nofidiany Jehovah dia tapa-kevitra izy hoe azafady ry Jese tapitra eto avokoa va ny zanakao eo amin'ny andiny faraika amby folo ary hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra dia hoy izy ny faralahy no sisa fa miandrozy miandrody izy dia jerenao tsara le fomba fiasan'ity fanasakana ity zay ampianarina antsika androany hoe miasa ny fomba maro lafo izy io ny fanampanakana io satria fantatry ny devolo tsara fa Davida dia hosorana ho mpanjaka isolon'ny Saoly dia ndrahalahiny Davida fitondralahy aloha nalefa teo zay nofidiany Jese ireo zany tsy nofidian'Andriamanitra fa Jese nifidiandreo alefa teo anatrehany Samuel fa tsy nisy nifidian'Andriamanitra hafa ihany ny olona fidian'Andriamanitra hafa ihany ny olona fidian'Andriamanitra tsy anareo nifidy fa iza mifidy anareo halleluja amen nametra-panontaniana an'izay Samuel mpaminany Samuel ory Jese ô tapitra eto avokoa va izanakao lahy rehetra satria raha izay zava-misy zay zany dia ohatrany hoe tsisy lalana ve Samuel sa ahoana nefa raha Andriamanitra maniraka atsika sy mitarika atsika Andriamanitra tsy diso zany Andriamanitra fa na masina mpitarika tsy mety diso teo vao mibaradaka i Jese dia ahoana ozy Jese ny faralano sisa fa miandrondry izy dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa naninona tompoko i Davida no adino naninona Davida no adino efa Alzheimer ve nahazo ny Jese tratrany Alzheimer ve raha tratrany Alzheimer izy tsisy fantany daholo reo fito ireo na ny valo ary ny zanakiny dia hoe
tsy tadidika nge tsy tadidika valy valy ve ny zanako lahy tsy tratra ny alzemiry izy fa naninona no adino Davida dia eto dia tia mpafantatra anao fa fomba fiasan'ity fanahisakany ity dia miasa ny fomba maro lafa izy raha ianao zany misy an'izay hoe ohatra ny voailikilika izay ianao voatositosika izay ianao dia fomba fiasan'ny fanahisakany io manosika le fanahy fanilikiliana fanahy fanotsihana ahatonga anao any kilapao tiako zany ianao ary androany betsaka io fanahy fanilikilianao ivoaketo fa io fomba anankiray ataon'ny fanahisakana afahany manakana ny zavatra rehetra zay ataon'le olona ianao ne rehefa tratra ny fanahy fanilikiliana sy fanahy fanotsihana akilabao foana ianao noho izany ny zavatra zay ataonao voailika foana ianao ny amin'ny lafiny fiainanao rehetrarehetra na ny ara-panahy ny anaranofo voailika foana ianao dikan'izany dia misy sakana foana eo aminao ao tsy tanteraka foana fomba fiasan'ny fanahisakana miasa ny fomba maro lafa izy anisan'izany tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra anisan'izany fanahy fanilikiliana fanahy fanotsihana lasa kilabao foana le olona zay nitetika tamin'io hoe natao adino mihitsy Davida adino any kilabao nefa za malala ianao malala isika malala daholo fa ao anatin'ny ray aman-dreny eo ny zanaka faralasin'ny faravavy ny tena tiana indrindra ohatra mahagaga na manao ny ataona raha le zoky vavy evo lahy evo lahy matoa vavy matoa dia tsy maintsy ampandeferina foana malala zany dia mahazo ena koa le faralasy faravavy tonga dia mahazo eny tena tiany olona mihitsy ny faralahy sy ny faravavy tena tiany le ray aman-dreny mihitsy fa naninona teto no adino Davida satria izay le fomba fiasan'ity fanahisakany ity mampiasa ny fanahy fanilikiliana fanotsihana izy dia lasa kilabao le olona ka raha mbola misy ny fanahy fanilikiliana fanahy fanotsihana dia ny fanahisakana ny amitany misiony anakana anao amin'ny zavatra rehetra tokony ho azonao lasa kilabao foana ianao androano iaho na ianao eto na ianao any tokantrano any dia ivoaka izany fanahy fanilikiliana zany ivoaka izany fanahy fanotsihana zany le fanahy manao anao kilabao io ivoaka io dia hitanao tsy havita amin'ny mission tsy nyty fanahisakana ity fa hidina amin'ny fitahina hidina amin'ny fampiazana ny zava-drehetra zay men'Andriamanitra anao tanteraka raha mino an'izany ianao ka mandray an'izany fampianarana izany amen tsy maintsy ny tonga dia nandidy Samuel hoe zao kitriny zao dia manora olona ianao ry Jese akazy dia mihina fa tamin'ireo fitolaro ihany ny rahany Jese zokony Davida ndanonao ry Eliaba nareo ny zokony Eliaba sy Sama ndanonareo mandeha maka ny zandronareo satria ny fipetra amin'ny Samuel hoe raha tsy tonga eto zay dia tsy sotrina antsika mihina fa raha tonga tany-kio reo ny zokondreo mety ny teny hoe andaony ianao dia ozy Davida hoe aninona mbola tsy andro tokony hodinana e zao fa ny ondro mbola mirokahatra andaony ianao e zay zao tsy ninan-kanafenao ny andrasana efa tezitezitra hitanao anykio zao dia efa hitako hoe efa tezitezitra tamin'ny Davida ihany koa reto zokony reto satria raha tsy tonganina izy tsy mahazo mihinana zany fomba fiasan'ity fanahisakana ity fomba fiasana zany ary ampianarina antsika hoe miasa ny fomba maro lafa izy velarym-poana mifandrika raha hita amin'ny vonona androany dia mampianatra antsika ny tompo dia ho hitanao fa ity fanahisakana ity horava ny fanahisakana
rehefa rava fanansakana ivoaketo ianao ohatran'izany ny fiainanao azonao zao zavatra ampanaova fanamasina zao alleloia alleloia any ny Samuel voalohany toko fahavalo amby folo Samuel voalohany a toko fahavalo amby folo a dia rehefa ohatra ka nafaty any Goliata moa Davida dia mbola vao eto izy vao andeha ho tonga any amin'ny toerana misy andry Saul sy ny maramilana satria ndrahana tany zany Davida iza momba ny ady tany ko reo rahalany nandeha tafika tany dia ndrahana tany izy tondra sakafo sy ny sisa ho andreo rahalany sy ho andro Saul mpanjaka dia fa tonga tany Davida dia nahita ny fandrahonany Goliata dia raha vao mipotry Goliata dia miferitraina daholo maramila ny Saul anisan'izany rahalany kakabe Davida dre fa maninonareo matahotra ka nareo tsisy samy ady amin'io noho ny tsara tsy na nyteniny Goliata amoay lehilahy anankiray ady amiko tsisy samy ady amin'io dia ahoana ozy mpanjaka aloha dia fananao filokana be mihitsy hoe zay samy ady amin'io a dia lasa vanampy mpanjaka tsy apanto aviketra ny tarana drainy sisisa dia izany mba nandeha hiady tamin'io tsisy nefa ve zany tsisy dia ozy Davida za tena isay ady an'io ny elen'izay tao amin'ny maramila rehetrarehetra tao misy lehilahy say ady ony ao misy lehilahy say ady say ady amin'ny Goliata miely tao ara le teniny Davida dia tonga teo am-potitsofony zokony Eliaba zany hoe zandrinareo a le tonga mamangy anareo tena anatitra sakafo te hiady amin'ny Goliata dia jerenao tsara zavatra an'seo rehefa naheno an'izany izy fa naheno an'izany a tia zokony ity ao amin'ny mpanjaka ao amin'ny Samuel azafady ao amin'ny Samuel voalohany toko fafito amby folo dia andiny fahavalo amby roapolo jerenge ny tenina lokony vavany zokony amin'ny anaran'i Jesosy ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida mifahatezerany ka hoy izy nahoana ianao no midiny ity ary amin'iza no namelanao renondro vitsy ireny any anefitra fantatro ny avonavonao sy ny faratsiny fonao fa iza miady no hidinanao ety ary ho Davida moa maninona aho zao mba miteny aho ka nahoana moa hitanao vao nahenao an'izany a misokony Davida Eliaba tonga dia nanevativa azy fa nevativana azy mihitsy io anaketrahana azy tsy ady amin'ny Goliata nefa raha ohatra tsy avitan'io ady andran'Andriamanitra azy io a Davida dia tsy niseho ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy resy fa nijaly teo a ny zanak'Israely izay nitarihan'i Saoly fa hitantsika tsara angamba fa tonga dia nandeha ny fanahy faketrana azy fahakiviana tonga dia nanatevatevany Davida zany fomba fiasan'ilay fanahasakana daholo zany mampiasa olona izy anevateva mampiasa olona izy anaketraka sy anakivy satria Davida maheno tsara ny teny tsara hoe za say ady an'io dia niely tao anatin'ny maramila rehetra teo zany feo zany dia niely hatrany amin'ny Eliaba dia hoe ny zandrinareo nge te hiady eo dia mipepony ny sainy Davida dia toy izytsika nge io tenin'Andriamanitra io ny andiny fa 7 ary io Davida moa maninona aho zao mba miteny aho ka nahoana ary niala teo amin'ny akany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray jerefa zay niona ny Davida rehetra
hoe andeha hiady izy dia ohatra ny nanakivy sy nanaketrika azy daholo dia jereo tsara fomba fiasan'ny fanahy-sakana fizay ny fomba fiasan'io fanahy manahaka an'io nefa re ansôly zany hoe misy olona saiady dia nentina teo ansôly ndondre nefa kitsika eo any andiny farika amin'ny telopolo hoe amin'ny anaran'i jesosy ary noho ny ren'ny olona niteny izay nataon'ny davida dia nambarany tamin'ny saoly ka dia naniraka nakazy izy ary o davida tamin'ny saoly aoko tsy hoketraka amin'le io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny filistina eo rehefa niteny an'izany saoly a rehefa niteny an'izany davida teo anatrehan'ny saoly dia ahoana navalony saoly ny davida eo ny andiny fahatelo amby telopolo ahitantsika hoe fomba fiasan'ity fanahy-sakany a dia miasa ny fomba maro lafa izy ahoana ny teniny eo ny andiny fahatelo amby telopolo fa ho saoly tamin'ny davida tsy toanao ny andeha hiady dia amin'ny filistina eo satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatrizay ny ainany tonga dia fanahy faketrana sy fahagoviny anakana ny davida tsy hiady amin'ny filistina eo dia fomba mpiasan'ity fanahy-sakany ity tompoko mpiasan'ny fanahy faketrana sy fahagoviny ho tonga ao amin'ilay olona rehefa ny fanahy faketrana sy fahagoviny no tonga ao amin'ilay mpino dia tsy mahavita ninninina fa mindravoravo tanana ary efa fanahy faketrana sy fahagoviny manjaka ao anatin'ilay olona anankiray dia mazava ho azy fa tsy afaka nompo an'Andriamanitra ntsony izy satria tsy mahita fambiazana dia izay ny tadiavin'ny devoly hiala amin'Andriamanitra hiverina ho aminy izay ny tanjony devoly ary ty fanahy-sakany ity dia anisan'ny manosika andreo fanahy faketrana sy fahagovindreo atonga atsika hokivy siketraka karaha mbola mijanonao zany fanahy faketrana sy fahagoviny zany dia vitan'io le fanahy-sakany io a mamita missiony anakananao amin'ny lafiny rehetrarehetra androany a be diaibe ny olona eto ho afaka an'izany fanahy faketrana sy fahagoviny zany androany izao amin'izao fotoana izao mijoro vavimbelona amin'izay a davida hoe ny mpanomponao ny andron'ondrindrainao a ary nisy leona sy bera tao ka nalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy aho ka namely azy ary eziko teny ambavan'ilay zanak'ondry ary noho ny andrabatra izy dia tamin'ny sombony ary nasiako ka matiko leona sy ny bera samy novonony mpanomponao ary io filistina tsy nifory io dia tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona izy ary koa davida jehova tsy namonjy ahy tamin'ny tanany leona sy ny bera izy no amonjy amin'ny tanan'io filistina io dia ho saoly tamin'ny davida mandehana ary ombanao ane jehova tanao rava ihany le saka farany rava le fanampanakana tsy tafiditra taon'ny davida le fanahy faketrana sy fahagoviny fa raha tena programany le fanahy faketrana sy sy ady tamin'ny goliaty dia nasiny loha sain'ny davida andre ny teniny zokony andre ny tenin'ireo maramila ny saoly andre ny tenin'ny mpanjaka saoly hoe tsy toanao zao tsy toanao zao ny ady amin'io ianao mbola zaza mbola 9 taona ianao tsy nifana maramila ny fedinao araizako izy anao ve zao dia mahay mitana fedina olona tsy nao fifanana maramila ianao raha tratran'ny zany fanahy faketrana sy fahagoviny zany niditra tao am-pon'ny davida voasakana izy tratran'ny fanahy-sakana ary zay ny ampianaran'ny fanahy masina antsika androany hoe ny fanahy-sakana tompo dia miasa amin'ny fomba maro lafy ary ambaraka eto fa zay manana ny fanahy fanikiny fanotosehana ivoaka eto zany nareo any zay mijery any ko dia hiala aminareo zany zay manana nyzany eto hoe fanahy faketrana sy fahagoviny zany mahatsapa an'izany ianao
hoe misy fanahy fankatrana sy fahakiviana ao anatinao ivoaka koa zany androany dia tsy tratra ny sakana amin'ny fiainanao ray manontolo tia fa ho an'Andriamanitra tsika alleloia alleloia dia hitantsika fa rehefa nalefa ary a hiady amin'izay Davida satria tsy voasakana izy vao nenga fotsiny izy ka niona tamin'ilay Filistina ilay Goliata dia vao nijereny Davida ilay Filistina dia inona ny zavatra nataony voalohany ao amin'ny Samuel toko voalohany Samuel voalohany toko 17 andiny 2 bakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny jereny Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tarehy ary hoy ilay Filistina tamin'ny Davida alika angano anoton'la amin'ny tehana ary nanosina Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina sady nanao tamin'ny Davida hoe avy ety amiko dia omeko ny volony manidina sy ny bibidia nofiny alahy inona nataony tamin'ny voalohany vao nahitany Davida ty Goliata ty tonga dia nanozona alika anga no anatonan'la amin'ny tehana tonga dia nanozona tamin'ireo andriamanina izy ity nozona ity dia anisan'ny fomba ahafahan'ity fanahy sakany ity manakana amin'ny fiainan'olona tsy ahitana fampiasana mihitsy ary zay no mahatonga antsika hoe mba ahafataharo ihany loha ngo dia mbola manapaka tao aminao tao le ozona andrasam-betana indrindray fomba fisehon'izy io dia ohatran'izao mamitaka ampino izy tsy tratran'izy fa ny zanany ny zafikely ny tratra dia avaisa zany ny ampitan'izy io tao aminao ray aman-dreny dia rehefa misy an'izay zany hoe ity oziny ity nisy tany andray aman-dreny dia tsy tratrany anefa nahagaga fa tratra ny zanako ny zafikelyko tratra noho izany zany ny folobe ny epitany io nisy tady ny epitany io tao dia avy aminao ray aman-dreny fa raha mbola reny oziny reny mitambesatra mbola mitohy fa tsy voaroaka sady tsy tapaka dia anisa mitondra n'le olona fanahy tsy fombiazana mihitsy zany ary voasakana daholo ny fiainan'le olona ray manontolo amin'ny zavatra rehetra zay tokony ho azy na fitahina na fanasitrana na vision n'Andriamanitra aminy na ny vision mba apetraka eo anatrehan'Andriamanitra no le ozina amin'ny tatao mbola tsy tapaka dia vita tsy azo zany voasakana izay nahatonga an'Andriamanitra tena nanakana ny Balama sy Balaka tsy hanozona ny zanak'Isaia mihitsy Balama satria fantatr'Andriamanitra niakony zany ozony zany satria ny ozona raha vao mipetraka sakana ao amin'ny fiainan'le olona ray manontolo fomba fiasan'ity fanahy sakanyity dia miasa ao anatin'le ozona izy indrindra hoe olona anankiray nanozona ny olona anankiray rehefa tsy voaroaka iny rehefa tsy ao amin'i Jesosy le olona ka tsy voaroaka izay fananotondra ozona iny tsy tapaka dia misy akony be eo amin'ny fiainan'le olona fa voasakana daholo ny sotokony azy tia fa ho an'Andriamanitra ianao iza no nandresy teto Davida sa Goliata Davida matiny Davida ihany nge Goliata matiny raha mbola ombanao Andriamanitra tsy resy ianao dia eto rehefa naheno ny olona tany an-trano fa Goliata satria ny vehivavy rehetra vadina maramila rehetra tany an-trano dia fierenena daholo hoe fierenena be daholo ny vadintsika any anady any fa misy an'izany Goliata zany hony aho mandrahona be mihitsy dia matahotra amin'ny vadintsika dia hoe ro foviana efapolo andro efa hiditra ny valo telopolo andro mbola mandrahonao foana zay zao ny zanakay zao nanaty bary tany hoe tsy mahina-kanina mihitsy
ferinaina kanjo re fa hoe misy nahafaty le Goliata dia lokaloka eniny rehetrarehetra tany anatin'ny tokantrano vehivavy tany hoe raha vao mahafaty ny Goliata zany nony a ka samy ady amin'izany dia lasa vonatin'ny mpanjaka ny oro indray ngamba ny tany tanàna tany hoe iza hono zany nahafaty zany ngo dia mivadindry zany veloma zany ry fa lasa ainao ny toyany nefa aveo ny ely zany Davida zany hono nahafaty azy zay vao nifantatry ny Davida faralany Jese mahery iny e tsy dia Davida mahery fa le miaraka amin'ny mahery miaraka aminao Andriamanitra tsy maintsy mahery ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy ho voasakana ianao androany satria velam-poana mifandrika raha hita amin'ny vorona alleloia ny ely amin'izay iza Davida nahazo aina daholo izay vehivavy rehetra Davida mbola tsy manambady iny hay afaka ihany zany sady afaka tamin'ny fahafatesana afaka tamin'ny vonatin'ny mpanjaka mivadika zavatra nisy daholo zany e tonga amin'izay mitsenan'ny Davida an'izay vehivavy rehetra tao an-tanàna mitsenan'ny Saoly mpanjaka Saoly amin'io a mbola mpanjaka na dia efa nilavin'Andriamanitra ary tsy taon'ny Saoly zany ny tanan'Andriamanitra fa efa mifindra any amin'ny Davida satria Davida tompoko le efa nalaina tany mpiandrasan'ondry tany dia tonga dia nitenenin'Andriamanitra hoe sory fa io no izy dia nisorana teo anaty andralahany Davida nanomboka amin'iny dia nandray nositra avy amin'Andriamanitra Davida fa taon'ny Saoly kosa niala nositr'Andriamanitra izay nanosoran'Andriamanitra azy mpanjaka fa nafindran'Andriamanitra tamin'ny Davida mitsena an'izay ny vehivavy tsena daholo amin'izay ny vehivavy rehetra nandihy nafantatra hoe Davida ny tena nahafaty zava-misy zany izy nahafaty an'ilay Goliata nandihy ny vehivavy rehetra tao an-tanàna vehivavy mpandihy ny hira ary ny tena raharaha tamin'ity kaina sy ny tongotrira le izy fa tsy feokira fotsiny nandihy zareo efa aveo nasiny tongotrira an'izay Saoly nahafaty arivorivo Davida nahafaty alinalina tonga dia taitra be aloha fony Saoly tamin'ny voalohany hoe tena zany ny lehilahy zany ka mpanjaka ny mahafaty arivorivo fa nitohizindreo le tongotrira nahafaty alinalina nanomboka teo ao amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahaenina andininy fahavalo dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany zany teny zany ka hoy izy ny any Davida nataony alinalina lahy fa ny akoho nataony arivorivo ihany koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony ary Saoly hatramin'izany andro zany dia nangarika any Davida midika amin'ny mangarika dia latsaka anatin'ny felonana dia jereo tsara fa le felonana mody niditra tao amin'ny Saoly io a dia nibaika ao ny Saoly ambano any Davida mba tsy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra hoe ho mpanjaka isolon'ny Saoly izy le felonana tafiditra tao amin'ny Saoly dia io nibaika azy amono ao ny Davida anakana ny Davida tsy ho tanteraka ao amin'ny Davida le teny fikasan'Andriamanitra hoe ho mpanjaka izy solon'ny Saoly ianao raha manana zany fanahy felonana zany a dia milazanao fa maloto fo ianao satria ny ten'Andriamanitra manambara hoe sambatra amin'ny madiopo fa izy nahitan'Andriamanitra raha misy fanahy felonana zany ao amintsika ao tsy mahitan'Andriamanitra miasa aminao ianao ary iny felonanao anatinao iny a dia ahafahan'ity fanahy sakany a mbloke ny fahazahoanao sy zavatra avy amin'Andriamanitra tsy mahitan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao zany ianao raha mbola maloto fo
satria le olona elonanao isaky mahita n'iny olona iny ianao na mety nataony na inona zavatra azo na zavatra iny na zavatra azony dia latsa-pelonana foanao maloto ny fonao fomba fiasan'ity fanampanaka an'itya no mametraka felonana ao anatin'ny olona atosiny io azony io ny olona pino dia maloto ny fony dia izay ny nanosika ny Saoly amono ny Davida haitsika tsara zany fa tantara lavabe dia nataony Saoly daholo ny fomba rehetra azahoana ny Davida amonoana ny Davida fa ilay nomba ny Davida dia mahery tafavoaka foana ny Davida napetsaka raha ny zavatra ny lalovany tafavoaka foana ny Davida tonga mivinan'Andriamanitra amen 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 dia ny fomba fiasan'ity fanahisakanyity koa dia miasa avy amin'ny alalan'ny tsy finoana izy itsika piny dia anarin'Andriamanitra foana amin'ity tsy finoana ty indraindray ny olona mianahana mbola tanteraka ve zany mbola miasa n'izao vanim-potoana ny andro tena fandrosoana zao ve zany ho tanteraka ve zany indraindray ny olona dia mandeha amin'ny fahitana amin'ny fahalalana amin'ny fahatsapana fa itsika kosa dia tsy tokony hipetraka amin'izany fa tokony iny tsara ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra aminao ianao hoe inoko ty teny ity fa tanterako amin'ny fiainako satria Andriamanitra tsy olombelona ka andainga jerenge zavatra nisy tamin'ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty izay anadany Marta sy Maria rehefa tonga teo anaty amin'ny fasana teo nge Jesosy inona ny tenen'i Jesosy voalohany tamin'ny Marta sy Maria esoro ny vata esoro ny vata izy ny tonga dia nitsatsainga ka nyteny manao hoe efa maimbo izy zao Marta fa nanino ny Marta ny teny an'izay satria nandeha amin'ny fahalalana maha-olona izy nandeha tamin'ny fahalalana maha-olona dia foana le finoana tao anatiny hoe tsy tokony hovaina io satria efa maimbo satria efa hifarana nandevenana ny anadahany fa maninona Jesosy mibaika hoe esoro ny vata satria tiany Jesosy ile olona mihitsy ny nanapa-kevitra hoe anaisotra ilay tsy finoana ao anatiny anaisotra ilay tsy finoana ao anatiny tsy amin'ny fitoerana ao an'ity voly ainy Jesosy eny miteny an'io vata io hoe ry vato miala tonga dia miala io fa tsy maintsy misy andraikitra raisitsika fa niasa tao ambadika io fanahy tsy finoana io fanahy sakana dia io le vato io manakana an'ilay fitsanganany Lazarosy tamaty atonga an' Jesosy nanganany Lazarosy amaty dia io vato io no sakana ary io vato sakana io dia tsy finoana ny dikan'io raha vao tsy nasorona zany io vato io dia ny dikany tsy mino dia rehefa tsy mino voasakan'io vato io le fahagagana ataon'Andriamanitra ataon'i Jesosy ho an'ny anadahany izy ndravavy fa Marta ny tena nytenen'i Jesosy satria izy ny tonga dia nitsatsaingoka rariny izy raha ohatra hitenen'i Jesosy hoe efa maimbo izy zao satria nanao atsirambo ny Marta fony Jesosy tonga tao anatin'ny tokantrano nampidino fotsiny Jesosy tao anatin'ny tokantrano dia lasa izy nanao marorina sy marorena tamin'ny raha tany ivelany tany fa Maria izay tsy nampandrosan'i Jesosy mipetraka ny ain'ny teny ny finoanao tsy mitombo raha tsy mandre tenin'Andriamanitra ianao izay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny tokony amintsika fitaom-pivoriana izay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mila miainy tsara ianao mandray tsara raha manana fahefana ary ianao mandray andiny tsoratra masina dia raiso dia ino tompoko le tenin'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao amin'izao andro faran'izao tena fantatry ny devoly hoe efa kely sisa ny andro iainana dia mitaona pino mihitsy izy hiala amin'ny tena zany teo hoe fatokina sy finoana ny tenin'Andriamanitra zany fa ianao kosa androany izay mandeha ty afatry ty esoro ny tsy finoana tompoko fa rehefa manapa-kevitra ianao anala ny tsy finoana dia miala koa ny sakana miala koa le fanahy sakana satria le fanahy sakana manosika ny tsy finoana fa rehefa tsy mino le olona dia voasakana
ny fahagagana tokony taon'i jesosy azay na tonga jesosy nanapa-kevitra ka niteny tamin'ny marta sy maria esoro ny vato esoro ny vato sofa nanapa-kevitra izy ireo anala ny vato satria nananatra be mihitsy jesosy tsy voalazako va fa raha ino anao hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha androany zany hialanao ny tsy finoana fa tena ino zato isan-jato ianao tsy voasakana ny zavatra rehetra fa iseo ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amen amen dia ny esorona fa voala amin'ny vato ny alako ny fanahy ny tsy finoana tao amin'ny marta ny esorona ny vato arabaky teny vao ny esorona iny tsotra fotsiny nge ny tenin'i jesosy e lazarosy bevoa tsanga ny lazarosy mivena daholo le taova maimbo rehetrarehetra tonga taova vaovao moa misy zava-magaga zay tsy an'Andriamanitra fa ny fonontsika ny finoanao ny finoanao ny finoanao ny finoanao alleloia alleloia anankiray ihany koa ohatra ny tantaran'i Josefa efa faranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra satria anao vavaka fanafahana be tsika androany Josefa ny tompoko ka vao endriketrika na tonga azy nidy tany an-tranomaisiny be dia be ireo zavatra niseho tamin'i Josefa fa singany anankiray fotsiny no alaika Josefa lefa namidy tany Egypta nividiany Potifara mivady izy dia rehefa mipetraka tao izy dia lehilahy nambinin'Andriamanitra Josefa dia ny zavatra rehetra izay nataony teo dia nambinin'Andriamanitra dia niteraka fitahiana ao anazy mivady fa ty vadiny Potifara ty madame Potifara mitsiriritra ny Josefa hoe andao hiaraka amiko ozy Josefa tsy miaraka aminao fa ianao olona manambady ianao ihany narovan'ny tompoko fa ny zavatra rehetra fa miny miandidiko daholo fa ianao narovana satria vady ianao ary ataoko ahoana nanao zany ratsy lehibe zany eo anatrehan'Andriamanitra Josefa zany lehilahy tena nandeha tamin'ny fahataorana an'Andriamanitra azy ka nanakafanarany devoly tsy nahavo azy engane izao fiangonana manatrika eto izao sy ianao izay mandrina ny ten'Andriamanitra zany any an-trano any mba handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia teo hoe matahotra an'Andriamanitra dia mifady ratsy rehetra zay teboka mifady ny ratsy rehetra dia hitanao tsara fitsiriritanyity vady Potifara any Josefa ty dia mifitahany mody nanao trano mody nikarakara trano ohatra ny manara sy ny sisa foany Josefa dia tonga dia teo an'izay sy tomony hiaraka aminy lasa nitsaoko Josefa tavela tao ny akanjo navelan'i Josefa tao dia ino ny mpangana azy dia tsy tohiziko tsy moa fa dia ohatra ny hoe marina tavozavoza dia tsy maninona moa tsy mahatohatra lainga tsara nahatra dia natsona vany dia ohatran'izao nataon'iny any kao io vao ny antsonjeo dia io ny navelana eo dia izy lasa ndridana anankarena dia natao deodaholo ny fanamariana rehetrarehetra metarina hoentin'ny akanjony ity ny kapany ity zao dia ohatra ny hoe maro fa ny olona rehefa mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ao foan'Andriamanitra momba azy anamarina azy foan'Andriamanitra dia inona ny zavatra niseho teto anakanana an'ilay fikasan'Andriamanitra ho an'i Josefa manokana sy ny vision'Andriamanitra anavotana ny zanak'Israely tsy ho faty mosary satria ny vision'Andriamanitra tamin'ny Josefa nefa fantatsitsika tsara haitsika izany tsy tantaraina lavabe eto zany fa niditra ny devoly nitoritra fehmpangana tamin'ny Josefa mba hoe ho gadraina ny an-tranomaizina izy dia ho vita taony eny Josefa za milaza aminao fa Andriamanitra mbola nomba ny Josefa mbola nanamarina ny Josefa tany izy nahita fitisitraka tamin'ny androny tranomaizina tao tany izy mbola nampiasaina Andriamanitra ny lazanofy tany izy nakarina ho tonga eo natrehan'ny Farao ny lazanofy nydika ny nofon'ny Farao teo izy nomboka nakarina ho mpandehibe ny Farao akaiky ny Farao anapaka ny Egypta ny Egypta Farao izy zany mpanjaka dia izy manarakaraka amin'ny Farao tantara lavabe zany fa ny tiana mitsongaina fotsiny dia hoe
le fanasakany ty koa zany a afaka mampiasa ny fanampim-panga raha ianao zany mivavaka ka misy mipangapanganao zany mieritrerety anao a fa io fanampim-panga io ahatonga anao tsy hanana firaisana tsara amin'Andriamanitra voasakana le fomba-piraisanao amin'Andriamanitra na mivavaka ataonao ary io fanampim-panga io misy olona tena tratran'izany tratra ny fanampim-panga izy misy ozy ny fanampim-panga eo amin'zareo dia voapangapanga daholo ny olona rehetrarehetra ao aminy ao na zavatra kely ary dia fahiny dia mampigadra indraindray a tsy anisan'ny nanao kory ary izy fa hoe namana anao dia ohatran'ny vingitringitra kely dia migadra ny fanampim-panga zany ka ny olona tsinona rehefa ohatra migadra ohatran'izany foana mahazo azy sakana daholo voasakana daholo zavatra ataony dia fomba fiasan'ny fanahasakany koa zany a dia miasa izy amin'ny fanampim-panga mipanga an'ilay olona misy olona foana tamiko dia ndresaka tamiko hoe ao aminay misy fanampim-panga paster voaingana kely voaingana kely vao tamin'ity herinandro ity vao tamin'ity herinandro ity tena kakabe hoe misy zany angamo aminareo misy ozy dozako ny ty fanampim-panga ity fomba fiasan'ity fanahasakany anakanana le olona tsy ho tafavoaka mihitsy ny fiainana ara-panahy na ranofo re manontolo mihitsy velaripona mifandrika raha hita amin'ny volona ka mino aho fa hitanao daholo izay rehetrarehetra izay ny heretina ny loza ny fikotranana rehetra zany ny fikorontanana rehetra misy eo dia fomba fiasan'ity fanahasakany ity atosony daholo eo ameleny amin'ny heretina rehefa marary lava le olona voaroaka tsy mahavita azy voasakana rehefa misy loza eo amin'ilay olona miterina doza foana misy fanahy mitondra loza ka tsy voaroaka zany natratra ny loza foana ilay olona mazava ho azy fa tsy afaka ny noho ny asany izy mazava ho azy fa ny zavatra mpanaovina azy ary tsy vita nitsondra satria trahadoza foana izy le fanahasakany ity ny tena mametraka an'izany hoe andana ny fanamandoza fa rehefa mahavita mission nareo nareo a petraka an'izay ny sakana rehetra sakananay androany tsy toetra aminao zany androany fa velaripona mifandrika rehita amin'ny vorona amen mivavaka tsika misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay dia dinio hoe fiainanao hoe ianao ve ny tokony bebaka aloha andry fa nisy tenin'Andriamanitra tsy tanteraka ao fa mifitifidy tenin'Andriamanitra anao finahy ianao atrehan'ny tompo ianao finahy ianao ve loatra ny tsy ampy finoana fa misalasala foana finahy ianao atrehan'ny tompo ianao finahy anao ny finoana atrehan'ny tompo hivavaka tsika tomboka hisaotra an'Andriamanitra dia eto mambavaka izay dia hivavaka anao vavaka fanafantsika lasara amin'izao fotoan'izao didi misaotra anao ry Andriamanitra oh lehibe ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ianao any tokantrano any koa dia mivavaha misaotra ny tompo anao dia mitenena hoe tompo nisy tsy fankatoavana kely tato anatiko tato dia mifona aminao aho mamindrafo amiko dia mamindrafo amiko tompo ny amin'ny tsy finoana ny fahalotompo raha vao maloto fotsika anisany fomba fiasan'ny ty fanahasakany ty a mandioto ny fotsika amin'ny lafiny rehetrarehetra raha vao maloto fotsika misy fanahy fielonana finahy eo anatrehan'ny tompo ianao dia oka afian'izany rehetrarehetra izany satria tonga ny devoly tsy havita misy ianao amin'ny fanahasakana izany misaotra anao hoe mitera makalaza mame voninahitra anao a ny fitiavanao lehibe ny fahasoavanao lehibe ny famindraponao amen 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 hitanao nisambatan'olona manatrika eto tsy nandre zany teninao zany ka mifona mangataka ny famindrapo aminao ny tsy fankatoavana fidividina ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny fielonana atao anatiny antso ny tsy finoana tompo mamindrafo izany teninao izay nambarateto zany dia ny taona nisambatan'olona izay nandre zany teny zany mba tena hiala amin'izany tsy fankatoavana zany fifidianana ny tenin'Andriamanitra ho fidividina katoavana hiala amin'ny tsy finoana hiala amin'izany fielonana zany alleloia misaotra fanamasina fa niasa ianao angataka amin'ny fanamasina sy ny herintsika amin'izao fotoana izao asandrato ny tananao dia mangata ny herin'ny fanamasina mangata hoe fanamasinao mamenosy mansora ianao miosotry ny fanafahana hidiny zany amin'izao fotoana izao zay mangetaeta fanafahana rehetra oka izy angataka le osotry ny fanafahana hidina raisy zany amin'izao fotoana izao raisy le osotry ny fanafahana fanamasina nitondrany zany
vavay ianao atao vita ny tompony etaetanao fa mangetahita fanafahany ianao androany tsy toetra ao aminao reo fanahy reo zay atosiky ny fanahy sakana ka hitondra sakana sy blocage eo amin'ny fiainanao raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy raisy vavay ihany koa anao anatin'ny tokantrano ane fanamasinao mameno nostra ny fanamasinao mameno symansora zay ataonao raha mila fanafahana anao androany ary amin'izao fotoan'izao raha antidy eto an'ity toeranyity reo fanahy zay nytinonona teo fa tsy maintsy hialy eto dia ivoaka zany sandrato ny tananao ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy fanilkiliana rehetra ny fanahy fanodisehana zay mahatsapan'izay angana apetrao amin'ny fonony tanany ivoaka zany amin'izao fotoan'izao loana miala amin'ny anaran'i Jesosy mika amin'ny femaya dia mandeha alefa voyany fanahy fanilkiliana fanahy fanodisehana loako amin'ny anaran'i Jesosy voa amin'ny anaran'i Jesosy lasa amin'izao fotoan'izao lasa tonga dia miporotsaka zany zay aloha andeha lasa mandiana miala fanahy fanilkiliana fanahy fanodisehana dia volo mampanao akila-pao azy loana amin'ny anaran'i Jesosy zay avelao andeha lasa tonga dia indray mivoaka ny fanahy faketrana azy fakiviny misy lehilahy eto misy vehivavy eto tratran'izay apetrao amin'ny fonao ny tananao ry fanahy faketrana azy fakiviny ianao zany etokantrano ihany koa tratran'izay mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny voa lasa zay avelao ivoaka mika femaya dia mandeha lasa miongotra bandiana voa zay mivoaka tsy mahazo miverina alefa ihany fanahy tsy finoana io loako amin'ny anaran'i Jesosy mandiana miala tao ny fanahy felonana loako amin'ny anaran'i Jesosy mandoto ny fony bandiana miala tao voa tao amin'ny anaran'i Jesosy lasa loako zay mivoaka tsy mahazo miverina amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy lasa ravana zany fanahy zay ampiasainao zany fanahy sakana ravako ny anaran'i Jesosy roay amin'izay zay dia volom-potondra aretina raha marary ianao ampiatrao amin'ny faritra marary anao ny tananao zandoka ny dia volom-potondra aretina dia raisy ny fanasitanana anao sy ny zanakao io loako ny anaran'i Jesosy ny dia volom-potondra aretina rehetra piala ny anaran'i Jesosy dia volom-potondra aretina rehetra naretin'inona miala ny nofony miala ny natirany miala ny vantolany miala ny taovany loako miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala tao ilay fanahy mitondra ozona manananakavany an-drazambe amin'ny arety mandringana tsy mipetraka ao loako ny anaran'i Jesosy miala ary tapahako le ozona raisy ny fanasitana sitanina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny dia volom-potondra aretina miala ny fanahy fahajambana miala ny fanahy malemy miala ny fanahy mona miala tao ny fanahy marenina rehetra fanahy mona fanahy ny andro be fanitsitona loa didina ny anaran'i Jesosy karazana aretina rehetra entinao dia vola miala amin'ny anaran'i Jesosy sitanina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy ny fanasitanana anao raisy ny fanasitanana ianao zany atokantrano nametraka ny tananao tamin'ny zanakana tamin'ny tenanao raisy ny fanasitanana raisy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy miala le fanahy sakana sy blocage amin'ny fanahy fahatrana
fanahy fatrana nosy ny vely tena miala daholo devolo mpamafitsosa miala amin'ny fanampandrava fanampamotika miala amin'ny anaran'i jesosy fanampandrava tokantrano io loako ny anaran'i jesosy devolo manambady titeny mandiana ny anaran'i jesosy lasa ny fanamandamoka rehetra devolo mamatotra azy amin'ny fahazaran-dratsy loako miala amin'ny anaran'i jesosy fanafijangajangana filana fitsiritana fahavetavetana loa titeny tandiana amin'ny anaran'i jesosy lasa tonga de mivoaka vetrany de mivoaka vetrany de mivoaka tapao ny oziny tsofy rano ny tenanao tapao ny oziny apetrao amin'ny fona ny taninao tapao ny oziny tsofy rano ny tenanao amin'ny anaran'i jesosy na inona vahana ety ambony tany ty vahana any an-tany tapahako amin'ny anaran'i jesosy ny oziny ary fonako ny helo ny ozina rehetra tsofiko rano amin'ny fitahina amin'ny fanambina amin'ny fanafana amin'ny fanasitrana amin'ny fambiazana amin'ny fiainana amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy misakana mifanana misaotra tompo misaotra andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen tsangana ianao manandro finitranonao manandro finitranonao dia mitsangana raha ianao mahita anay amin'izao fotoana izao ka anatin'ny tokantranonao dia roay daholo izay fanahy sakatsakanao na iza na inona amin'ny anaran'i jesosy ny andro tiako ny fanahy sakatsakana rehetra ao anatin'ny akonakao miala amin'ny anaran'i jesosy mandiana miala miboaka mifa mandeha miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny akonako miala amin'ny vato miala amin'ny sa miala amin'ny zavokely miala amin'ny fanatora miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny bandria tenatena miala amin'ny sanay miala amin'ny nay miala amin'ny fampilenay miala amin'ny trantosay tena devolo aho miala zay karazana devolo loako didina sakatsakana rehetra zay fanahy ratsy rehetra ampiasainao fanahy sakana mbola manakanaka ny akono oana ny anaran'i jesosy oana ny anaran'i jesosy tapahanao ny ozina tapao ny ozina tompoko ny ozina amin'ny taninao ny ozina amin'ny tranonao io ny ozina amin'ny asanao ny ozina amin'ireo akonanao tapao zany satria anisan'ny sakana zany rehefa tsy tapaka dia anisan'ny manakana satria miasa amin'izany fanahy sakana tapahako ny ozina tsofirano ny tenanao tsofirano ny akonanao tsofirano ny tranonao tsofirano ny taninao tsofirano ny bibibinao fambolenao tsofirano anaran'i jesosy tsofiko rano ny tena fitahina amin'ny fanambina amin'ny fanafana amin'ny fanasitrana tokapanompon'andriamanitra lehibe asa lehibe tsy disy mpanompon'andriamanitra fitian'andriamanitra ny akona sotra andriamanitra ny anaran'i jesosy amen mitodika mena atsimo anao vavaka fanafana ty Madagasikara tytsika raha vahtsika daholo ny sakatsakana rehetra na inona karazana devolo atsika amin'ny anaran'i jesosy za mandidy mifaty atsimo Madagasikara ray manontolo ty didiko ny devolo tondrareta miala ny devolo mpandrava miala ny devolo mamatotra ny olona amin'ny fampotsana ry fanaratsy fanahy fitsangajangana tondraitany amin'ny anaran'i jesosy fandravana anivatratsimo iny miala amin'ny anaran'i jesosy miala ny fatra miala amin'ny anaran'i fatany jesosy tsy Madagasikara miala amin'ny anaran'i jesosy mandiana devolo manakona vovonjy fatratsimo masopana iny ny anaran'i jesosy miala tanarivo miala daholo atanitsimo miala resy anaran'i fanaratsy jesosy resy amin'ny anaran'i jesosy resy amin'ny anaran'i jesosy resy amin'ny anaran'i jesosy todika miakandrefantsika fahatany rehefa Madagasikara lasa amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy mandikanao ary devolo tsy misy masony toetra fatrandrefana iny miala ta Madagasikara ka toetra andrefana miala ny heriny demoni fanampamoto le namatra ny olona namatra ny tanàna miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy resena amin'ny anaran'i jesosy resena amin'ny anaran'i jesosy voatoatray amin'ny anaran'i jesosy hery fanaratsy amin'ny fatrandrefana iny miala amin'ny anaran'i jesosy kristy voatoatra amin'ny anaran'i jesosy fongany amin'ny anaran'i jesosy ny hery tsy fahefana fatra satra varatra ratsy ny entiny todika mena varatra andraytsika amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy fanaratsy rehetra didina ny fanaratsy amin'ny fatravaratra iny Miala amin'ny anaran'i jesosy satria valy fatravaratra ny ainga fitapapanahy mandiana lehibe zay hitranga eto Madagasikara miala ko dia mandidy anareo zahay ry fanaratsy fatravaratra iny voana ny fisinareo voana ny asanareo amin'ny anaran'i jesosy iaika vany ny famadin'andriamanitra Madagasikara fivoazam-pana lehibe eto firenenay fivoazam-pana lehibe eto firenenay halleluia
Madagasikara fatatsinany Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy za manodidinao devoly posaka vany masoandro fatatsinany sorany any Madagasikara tombontsoa posaka vany akio Jesosy mieriny fahazavany eto amity firene malagasy devoly mpangabo ko dia mandidy fanaratsy ao lay mpanasakana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy maefa na inona inona amin'ny anaran'i Jesosy rava fatakanareo rava nierinareo eto mpivoatany eto miala eto mpivoatany eto amin'ny anaran'i Jesosy voatany ity eto miivontsy firene malagasy ao ka dia resy tsy hiperaka eto voatany nieriny devoly mpanakorotana nieriny devoly mpampisavorovoro nieriny devoly firene malagasy resy amin'ny anaran'i Jesosy resy amin'ny anaran'i Jesosy resy amin'ny anaran'i Jesosy resy amin'ny anaran'i Jesosy tapao niosina teto Madagasikara eto tapaka niosina amin'ny firene malagasy ity eto Madagasikara foanareo zavatra ratsy ety niosina ary voaroka amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy rehetra amin'ny karazany voaroka amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy rehetra amin'ny karazany misaotra misaotra tompo misaotra fanamasina misaotra Andriamanitra raiky misaotra 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 feno tompo mitafotafo ity sy ny za nomena ho ahy fa miretareta tony avo samia etaeta ny fana feno tompo mitafotafo ity sy ny za nomena ho ahy Sami makatera tompoko. Dia raina ny tompo mena voninahitra izy ny amin'ny fotoam-pivavahana ny loany izay toran'ny Andriamanitra antsika teto. Misaotra ny mpanompon'ny Andriamanitra pasteur Ratovy Moriary Mahankio azon'Andriamanitra nampiasaina mba hitondra fanafana ho antsika ary amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy resy fahavalontsika. Taona 2024 any olon'Andriamanitra fahasoavana amin'ny karazana itsika rehetra izay midy aoka hitehaka mafy dia mafy tanteraka amintsika rehetra ane zany. Halleluia. Janoary, febroary, martsy andray ianao, andray ianao, andray ianao. Andao tsika hitsakana amarana fotoana amin'ny alalan'ny fidarana hira anankiray etsika tena hoe maneho hafaliana tsy misy toy izany satria izay miaraka amin'i Jesosy efa voasoratra tsy maintsy mandresy, tsy maintsy tafita, tsy rendrika zany ianao hoe. Halleluia. Alefa azy hira anankiray. Halleluia. Dia izao midy raha tsara ianao an'i Jesosy ao anatin'ity hira ity fa reo anjely marobe androany ho sahirana mihitsy anao livraison amin'ny fitahiny meompapany ao fiainanao amanina. Halleluia. Zay mity andao mbola iorakora mpifaliana iterana samy mezana voninahitra an'i Jesosy raha iterana Jesosy avetrantsika to. Ni fanzona da yanao sai ka tsonda tammi anatune ni
Isakaiza nandray anao hoe namako tampony solution Itsondry nandray anao pakofoy be Nanao livraison Nanao livraison Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Nanao livraison Nanao livraison Nasaiko marina aminao Ivoany lanitra amizao Ivoany ole Ivoany zanak'ole Amitsika le matre Ivoany lanitra Ivoany Nanao livraison Nanao livraison Ni mas nandray anao ni velona trano longne Ni tafiditra nandray hoe nagina solution Ni maky amananao pakofoy be Nanao livraison Nanao livraison Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Miakatra sy midi nandray ho an'ny antele Manao livraison Manao livraison Nasaiko marina aminao Ivoany lanitra amizao Ivoany ole Ivoany zanak'ole Amitsika le matre Ivoany lanitra Ivoany Manao livraison Manao livraison Ni matiasa mandrainy fewe Niantswaty velona Azamana mafe Ni fona lewe Nakulumbelude Manapitso fona ve Ni fuku mekwa nawe Fena kurita mekwa nawe Ni fidera kumekwa nawe Tsara idinda mekwa nawe Kumekwa nawe Atop livraison Atop livraison Aizele tanande Atop avule tanande 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 Derante so se derawe Derawe 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 Asanta tu derawe Derante so se 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 Ni matiasa mandrainy fewe Niantswaty velona Azamana mafe Ni fona lewe Zanak'olombelone Manapitso fona ve Nufuku mekwa nawe Mekwa nawe Kumekwa nawe Tsara idinda mekwa nawe Kumekwa nawe Atop livraison Atop livraison Livraison Atop livraison Aleluia! Amatsy eo amin'ny fiainanao Jesosy andao mbola io rakora am-pifaliana Hideratsika samintsika voninahitra any Jesosy satria nibata faindresentsika Amen Andriamanitro misaotranao zahay fa afaka nanao fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity fahasoavana lehibe ho anay ny fotoana izay nataonay teto izay niaranay taminao satria teto anao ry tompo
mitahana iteto anao ary fahasoavana lehibe ho anay izany ka dia misotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka amen dia samy tay mitombo daholo tsika rehetra